mazava be fandahary ny aranao misiriana miaravatsika rehetrarehetra fanaraka ny tokantrano fandarana mazava be izay efa fantatra ny mpanaraky ny RTV HFF moa zany a iarahanao amin'ny tenako a sy izay vahiny a miakatra indray amin'ity androany ity a ny vahintsika dia zareo avy eo amin'ny fiangonana fanahy sy famarinana sy ihany koa ny avy eo amin'ny fiangonan'ny Yahoshua fanekena vaovao mety efa fantatritsika angambany aloha evangelistra Lalaina fa zareo avy eo amin'ny fiangonana fanahy sy famarinana no avy hatrany dia ameko ny fitenenana sy ilaza ny mombamomba azy ireo a afantarantsika rehetra ny tokantrano. Dia akasitrahana indrindra tompoko nanome ny fitenenana ary dia faly miarahaba antsika rehetra faly miarahaba amin'ny madame Siriana sy Monsieur Lalaina dia faly miarahaba antsika rehetra koa any atokantrano any izay manaraka ny fandaharana. Ny tenako moa dia mpitandrina ao amin'ny fiangonana fanahy sy fahamarinana ary anasanantsika ny amin'ny ady hevitra ihany koa izany izay fanaovana eto ka dia manasanareo anaraka iaino hatramin'ny afaka lazainao hoe iza ny anaranao ny anarako dia Razanatsilofo Benoit antsoina hoe Monsieur Benoit eny tompoko mipetraka eny amin'ny faritra Tsimorano zany zay eny Ampanefy ia eny Ampanefy zay no mipetraka dia eny koa no misy an'ilay fiangonana eny ary monsieur faly miarahaba antsika rehetra eto amin'ny plateau dia faly miarahaba izay any atokantrano manaraka an'izao fandaharana izao ihany koa ny tenako moa dia vavaka amin'ny raisy fanahy sy famarinana ihany koa dia tonga eto amin'ny izao plateau izao ny tenanay iresadresaka amin'ny pasteur ambassadeur Yahoshua evangelistra Lalaina ia ny voalohany teny dia miarahaba ny madame Siriana ny amin'ny fandaharana izay toto-saina eto amin'ity androany ity indray ihany koa izany dia miarahaba anareo raha ihany koa dia miarahaba antsika rehetra mpijery sy mpanaraka
ny RTV HCFF rehetra. Miarahaba to. Eny ary dia fatatsika rehetrarehetra moa zany no momba azy izy telo ireo ny anarany dia avy hatrany dia tahaka ny mahazatra 30 minitra voalohany natokana ho an'ny zareo avy ao amin'ny fiangonana fanahy famarinana, 30 minitra faharoa natokana ho an'ny zareo avy ao amin'ny yaosha fanekena vaovao, 30 minitra farany kosa iarahan'izy ireo. Avy hatrany angamba dia atombokontsika ny fanontaniana ho an'ny zareo avy ao amin'ny fiangonana fanahy famarinana. Fanontaniako voalohany hoe ohatran'ny vaovao be amiko aloha ilay anarana fiangonana fanahy famarinana oviana no ny forona dia aiza no ahitana an'izy io? Ny tena marina ny fiangonana fanahy famarinana zany dia niainga teo amin'ny taona 5 7 teo eo 7 teo eo zany no nianganay dia ny toerana misy azy moa mazava ho azy hoe eo Ampanefy eo amin'ny toerana izay fonenana ihany. Aiza moa ilay Ampanefy? Atsimo rano, atsimona Nosy Zato, eo amin'ny 3 kilometra miala eo Nosy Zato eo angamba. Dia iza no filoham-panorona ianao? Eny tompoko, ny tenako ny filohana. Ny fiantso anao zany pastera sa? Ia, izay moa ny atao hoe pastera moa zany hoe mpiandro ondry zany Pasteur Ia, dia mpiandro ondry zany pastera Benoît. Dia inona no mety hoe tena fototra hijoroan'ilay fiangonana? Ny fototra tena hijoroan'ilay fiangonana zany amin'ny mahafanahy sy fahamarinana azy zay dia tsy mivavaka teny an-tendrombohitra intsony izy ary tsy mivavaka any Jerosalema intsony. Zany hoe rafitra zany ilay fanambarana izay tiany Jesosy tenenina ao anatin'io hoe tsy hivavaka eny an-tendrombohitra intsony sady tsy hivavaka any Jerosalema fa hivavaka amin'ray amin'ny fanahy sy fahamarinana ary Andriamanitra koa mitady vavaka aminy ho tahaka izany araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 2:4-9 sy ny manaraka. Ary inona indray no mety hoe mampiavaka azy zany na amin'ny resaka lalàna amin'ny fena tsy haiko amin'ny fomba fivavahana mampiavaka amin'ny hoe fiangonana hafa? Zavatra mampiavaka azy aloha zany amin'ny fiangonana hafa dia ilay Romanina 9 Romanina 9 ny andininy voalohany sy ny faharoa koa amin'izany dia tsy misy fanamelohana izay ao amin'ny Kristy Jesosy fa ny lalàn'ny fanahanaina no nahafaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy fahafatesana. Inona no tena tianao hoe voasana amin'izany? Ny zavatra tena tiako voasana amin'izany ao anatin'ilay izy dia izao hoe ilay teny an-tendrombohitra zany dia nisorona biby natao fanatitra teny. Hitantsika hoe mety ho akolamena, mety ho gisa, eny mety ho ondry aza, mety ho ataon'ireo fanatitra eny ihany koa. Fa saingy ny tsy anaken'ny Jehovah Andriamanitra anazy zany dia
ilay mpanalalana ao anatiny satria tsika mahafantatra loatra fa io fivavahana eretendrombohitra io dia manambara manao hoe hotahin'Andriamanitra sy ny razana. Midika zany fa eo ilay Andriamanitra heverina hoe fantatra kanefa ampiarahana amin'ny razana. Dia izay zany nahatonga an'ilay izy hoe tsy neken'Andriamanitra tsony amin'izao vanim-potoana ao amin'ny fanekena vaovao ihany koa ilay izy zany ary lay eo amin'ilay hoe vavaka eny Jerosalema indray dia ny fanatitra naterina rehetra natao Jerosalema koa dia vonoina ho faty ihany koa satria izay ilay baikon'i Jehovah tamin'i Mosesy manao hoe manatera zanak'ondry ray maraina ray hariva dia vonoina koa zany io ho faty dia ny lalam-pisoronana amin'io zany eo ilay misy an'ilay Levita sy Arona ihany koa izay manao an'io sorona biby io. Dia ireo Levita sy Arona reo koa tsy naresy fahafatesana koa reo arak'ilay lazain'ny apôstôly Paoly any amin'ny Hebreo hoe tsy navelan'ny fahafatesana aharitra ihany koa izy ireo. Dia noho izany hoy ny Hebreo 7:12 manao hoe niova ny lalam-pisoronana ozy dia niova koa niova ny fisoronana dia niova koa ny lalam-pisoronana. Hebreo 7:12 zay. Dia zay endrika zay toe-javatra miseho zay zany mahatonga anay manamafy an'ilay izy hoe ho vavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana amin'izay satria le mpisorona ao amin'ny fanahy amin'izay zany dia Kristy io ilay naresy ny fahafatesana amin'izay ary le fanatitra naterina eo koa dia tsy fanatitra maty ihany koa satria izy ihany io fanatitra io araka ny Hebreo hoe nanatitra ny tenany tsy manatsino ho an'Andriamanitra izy amin'ny fanahy ho mandrakizay. Dia izay zany tompoko raha ohatra hoe raisina amin'ny ambangovango n'ilay foto-kevitra tena hijinoan'ilay fiangonana fanahy sy fahamarinana. Dia ianao nilaza hoe fanahy sy fahamarinana ilay foto-kevitra dia teo ihany koa nisy tenao mahakasika ny hoe afaka amin'ny lalan'ny fahotana dia fahamarinana izany moa mazava tsisy fahotana tsisy ratsy izany hoe tsy manota intsony ve izany ny ao amin'ny fiangonan'ny fanahy sy fahamarinana. Eny tompoko ary izay mihitsy nahatonga anay hoe nanantona zany hoe izay koa tsy mpanota intsony satria mivavaka amin'i Jesosy sy mivavaka amin'i Jehovah fa tsy mpanota intsony izay satria ireo le pirofo zany anehoana n'ilay mahatsy mpanota satria tsy manatitra fanatitra araky ny lalàna intsony zany izay. Dia hoy ny fanambaran'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Hebreo 9:14 manao hoe fa raha etỳ an-tany dia tsy ho mpisorona ankory izy satria misy fanatitra sy fanomezana araky ny lalàna eo. Dia noho izany izay ilay fanatitra terinay zany ankehitriny ao anatin'io dia anatitra fanatim-panahy sitrak'Andriamanitra arak'ilay Hebreo 12 ny andininy voalohany angapany izy iny hoe koa amin'izany rahalahy atolory ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia ny mpampom-panahy mety ataonareo zany aza manaraka ny fanao izao tontolo izao fa mivoaha amin'ny fanavaozana ny saina
amataranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady masina no angasitraha. Dia fanontaniako manaraka pasteur Benoît hoe ianao zany laza teo hoe tsy manota intsony miaraka amin'ny Jesosy, dia teto mantsy anisany hoe vavahiny any avy eo amin'ny fiangonana maromaro ihany zay rehefa niakatra teto miaraka amin'ny Jesosy dia teo ihany koa zareo avy eo amin'ny ataontsika hoe mopera avy any amin'ny Fianaratsoa sy ny avy eto amin'ny Fiobe eto Antananarivo izany hoe karazam-piangonana maro izay sady miantso Jesosy miantso Jesoa zany fa tena tsy nanaiky mihitsy zareo fa hoe manota zareo. Anisany ve nahatonga ny fiforoanan'ilay fiangonana fanahy sy famarinana moa azafady le hoe ny any amin'ny Jesosy izay rehetra niakatra teto amataranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady masina no angasitraha. Dia fanontaniako manaraka pasteur Benoît hoe ianao zany laza teo hoe tsy manota intsony miaraka amin'ny Jesosy, dia teto mantsy anisany hoe vavahiny any avy eo amin'ny fiangonana maromaro ihany zay rehefa niakatra teto miaraka amin'ny Jesosy dia teo ihany koa zareo avy eo amin'ny ataontsika hoe mopera avy any amin'ny Fianaratsoa sy ny avy eto amin'ny Fiobe eto Antananarivo izany hoe karazam-piangonana maro izay sady miantso Jesosy miantso Jesoa zany fa tena tsy nanaiky mihitsy zareo fa hoe manota zareo. Anisany ve nahatonga ny fiforoanan'ilay fiangonana fanahy sy famarinana moa azafady le hoe ny any amin'ny Jesosy izay rehetra niakatra teto manota fa ny anareo zany tsy manota dia anisan'ny etahanareo ve zany zay sa manao ahoana endrik'le hoe le Jesosy aty aminareo tsy manota fa le amin'izareo manota. Marina mihitsy zany satria izao ny zavatra anaporofonay hoe tsy mpanota intsony zay tsy mitovy amin'zareo satria zareo na malala an'le didifolo aza mandika an'le didifolo satria zany zay le hoe manamasina ny andro sabata anamasina azy. Dia mamela madame Siriana iresaka aminao manao hoe reo olona niakatra teto amin'ny plateau lazainao reo zany dia mivavaka alahady reo. Misy sabotsika misy sabata reo maro mihitsy nefa dia ireo zany aloha izay ny zavatra fantatra hoe satria ireo zany mandika an'ilay didifolo reo ary na dia mivavaka sabata ary izy dia zao hoe mbola le lalàna mbola lay sabata tao amin'ny fanekena voalohany tamin'ny lalàna Mosesy no andehanan'ireo reo le tsy reo le lay mbola mipetraka amin'ilay hoe tsy diran'ny vahiny ny tanàna tsy manao raharaha tsy mandrehatra afo amin'ny andro sabata zay zany reo
satria raha jerentsika le lazain'ny Paoly any amin'ny Efesianina toko faharoa dia manambara ny apôstôly Paoly eo hoe rava ozy ilay lalàna misy didy natao. Afaka omenao fe le andiny satria apetakintsika eo ambanin'ny écran hitan'ny mpiaino. Eny tompoko. Azafady eny tompoko. Efesianina toko faharoa zay mihitsy ny mampiavaka azy tsara mihitsy angamba tonga dia raisiko hatramin'ny any andininy faha 1 dia mazava le izy de 11 koa tsarovy fa fahiny ianareo zajainy tilisa araky ny nofo ka nolazainy ny voaforatanana teo amin'ny nofo hoe tsy voafora. Eny tsarovy fa tamin'izany andro zany ianareo dia tsy nanana any Kristy ianareo fa oloko azy tamin'ny fanjakan'ny Israely ary vahiny tamin'ny fanekeny teny fikasana dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra teo amin'izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia fa nanam-panakekeziny tamin'ny rany, fa izy no ananantsika izay mahiray atsika rotota ka nandrava ny efitry ny fisarahana fatao amin'ny nofony no nandravana ny fandrafiana dia ny lalàna misy didy natao ho tandremana mba hanakambanany atsika rotota ho tena iray olom-baovao iray ka hanaovany fihavanana. Zay zany ilay izy eto hoe tao amin'i Jesosy zany nisy lalàna misy didy natao ho tandremana ny ravaina tao. Ina natonga ny fariseo na metsiny azy hoe nahoana mpianatra ao maka saloim-bary amin'ny andro sabata. Ary men'ny fariseo tsiny izy tao amin'ny sinagoga rehefa nanasitrana n'ilay lehilahy maty tanana hoe tsy fanaovana rarangy amin'izany andro sabata izany ka hoana ianao no mandika an'izany fitsipika na izany didy izany dia nanomezan'i Jesosy fanoharana le hoe mova anareo izy tsy mampakatra ny ondronareo any akady amin'ny andro sabata ary mova ianareo tsy manome rano an'ireo biby fiompinareo reo amin'ny andro sabata. Fa inona ny mety ozy ny mamonjy aina ve ny mety atao amin'ny andro sabata fa ny mahavery aina. Dia eo le tianay zany hamafisina hoe rava ilay lalàna misy didy mahavery aina. Zany hoe tokony ho tsaboina ny olona na amin'ny andro sabata ara. Raha misy marary zany azo entina makany amin'ny dokotera. Raha misy nona zany azo mandrehatra fa tsy miandro hoe masoandro miletika akory ny zoma hariva dia tsy andrehatra afo raha tsy ny sabata na ny sabotsy hariva maty masoandro. Dia io koa le hoe tsy azo idiran'ny vahiny ny tanàna satria nyjainy tilisa tsy nahazo ny etrano tao amin'ny jiosy mihitsiny. Dia zay hoe nesorony zany reny zavatra eny dia nakambany amin'izay tsika ho itena iray eo aminy. Tianao tenenina zany hoe noravany Jesosy le lalàna mahavery aina manino zany le terme ilazanao anazy teo dia zany hoe le sabata ve zany tandremana ihany fa le ohatrany hoe le resaka aina no rava. Eny tompoko marina mihitsy ilay sabata zay le mahatonga anay hoe tena mitandrina an'le didy folo zay satria ao amin'le sabata mihitsy le didy folo. Fa le lalàna misy didy natao ho tandremana tao satria raha mbola mipetraka io lalàna misy didy io dia io le miampanganyzainy tilisa zany hoe olona tsy mahalala an'Andriamanitra nareo. Zay koa le lazain'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Kolosianina toko afaka manome verset foana hatraminao zay verset menao dia misoratra amin'ny écran foana. Iya. Raha isika raha ny Kolosianina toko faharoa ihany koa izy io. Kolosianina toko faharoa. Zay Kolosianina toko faharoa. Dia raha isika ny andininy 12 tonga dia ampazany
azy zao mivaka ny teny aminaran'i Jesosy fa niarana levina taminy hianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana taminy koa no ny finoana ny asana ary mova ianareo tsy manome rano an'ireo biby fiompinareo reo amin'ny andro sabata fa inona ny mety ozy ny mamonjy aina ve ny mety atao amin'ny andro sabata fa ny mahavery aina dia eo le tianay zany amafisina hoe rava lay lalàna misy didy mahavery aina zany hoe tokony hotsabona ny olona na amin'ny andro asabata raha misy marary zany azo entina makany amin'ny dokotera raha misy nona zany azo mandrihatra fa tsy miandro hoe masoandro miletika akory ny zoma hariva dia tsy andrehatra afo raha tsy ny sabata na ny sabotsy hariva maty masoandro dia io koa le hoe tsy azo idiran'ny vahiny ny tanàna satria dia nombohany teo amin'ny azo fijaliana amin'izay io satria io azo fijaliana io tsinona io izay ilay mafilazantsara azy hoe tsy maintsy mandalo fibebahana aloha zany izay le romanina toko fahaenina hoe fa fantatsika fa nitoentsika taloha dia niara-nombohana taminy teo amin'ny azo fijaliana mba tsy hanompotsika miota intsony izay le fibebahana takiana zany melohan'ny ranony batisa dia izay le ambaran'ny Paoly eto anivon'ity Kolosianina ity zany manao hoe nombohan'le soratana ny didy le nilaza le jaintilisa hoe mpanota satria rehefa niaraka niombo teo amin'ny Kristy tamin'ny azo fijaliana na niara-maty taminy niaraka le fiandohan'le Kolosianina tery amin'ny voalohany tery manao hoe fa niarana levina taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra zany hoe Kristy zany rehefa nitsangana tamin'ny maty izy zany dia izay le naresa le fahafatesana naresa le fahotanan'izay izy dia tahaka an'izay koa zany le olona ao amin'ny Kristy marina amin'ny finoana fa tsy le hoe mahalala le andiny teny akory fa le tena hoe marina amin'ny finoana mihitsy izy zany joro tsara ao anivon'le finoana zany efa niara-maty tamin'ny Kristy efa niara-nombohana taminy teo amin'ny azo fijaliana tsy hanompo ota intsony fa hiaraka tsangana aminy amin'izay andeha amin'ny fiainam-baovao ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra raha le fanazavana hoentinao aloha zany raha mipetraka amin'le toerana mpiaino le toko sy andininy avoakanao zao toko sy andininy tena manam-pirofo mihitsy ny hoe tsy ilaina le dity folo nefa nareo zany hoe mitandrina le dity folo eo zany tsy mary mifilokely ka zay no mila le hoe zay le asan'ny fanahy mihitsy mamoaka an'le hevitra sa hoe dity folo manao ahoana le dity folo tenena raha veto dia le anareo tandrina soratana ny didy no teneniny eto zany zany hoe tao anatin'io dity folo io zany nisy soratana ny didy mepanga tao le hoe jaintilisa olona mpanota tsy manana an'Andriamanitra zay tsy nanana an'Andriamanitra ny jaintilisa zany fony mbola tsy teo Kristy fa rehefa nitoriana le filazantsara dia lasa nahalala an'Andriamanitra amin'izay izy dia mazava ho azy zany hoe le soratana ny didiny epanga amin'izay le hoe ianareo jaintilisa nge le anililiana an'le jaintilisa zany hoe olona tsy voaforonareo olona mpanotinareo iny le natonga ny Kristy zany niaraka niombo teo nanala an'izay soratanana zay hoe mpanota le jaintilisa
fa rehefa niaraka nomboana tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izy zany marina amin'izay finoana zay dia tsy mpanota intsony izy zany zay. Didy fahafiry ao zany le misy hoe mpanota ny jentilisa dia izay ihany no esorina amin'ilay didy ka atao amin'ilay soratana ny didy zao amin'ilay raha mijery le Exodosy zao tsika mitao nge jerentsika le Exodosy toko 20 Exodosy toko 20 zay misy an'ilay didy folo. Exodosy toko 20 kely Exodosy toko 20 ao misy an'ilay didy folo manao hoe zay 15 zao mivaky ny teny matseroa ny andro sabata anamasina azy enemana no anaovanao ny rarahanao rehetra fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro 7 aza manao raraha akory ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao na ny biby fipinao na ny vahininao izay tafiditra eo aminao. Io le ma hoe vahiny le jaintilisa zany. Rehefa tonga zany le andro sabata ka raha misy jaintilisa zany vahiny tafiditra eo amin'io amin'le Israely reo zany satria le vahiny teneniny eo zany reo le hafa firenena zay nanaiky hanompo an'i Jehovah tamin'izany dia tsy maintsy miforana koa nasiana nitandrina an'izany lalàna zany. Dia reo le vahiny reo zany tsy maintsy manao ohatra ny fanaon'ny Israely ihany koa reo hoe tsy samy manao raratsika zany satria sabatan'i Jehovah ny andro androany zany. Dia io le soratana ny didy io amin'izay le nesoriny hoe le vahiny amin'izay zay no mahatonga le Efesiana tsisy vahiny na mpivahiny tsony fa samy tompotany samy zanak'Andriamanitra amin'izay dia tsy vahiny tsony zany lay jaintilisa rehefa manaiky an'ilay fiarahana maty tamin'ny Kristy amin'ilay fanombohana ny ota. Zay le azafady zay le Efesiana toko 2:20. Efesiana toko 2:20. Firenantsika kely le Efesiana. Efesiana toko 2. Io izy rehefa mitoy le fanambaran'ny apôstôly Paoly azy zany dia lazainy aty amin'ny 9:40. Koa dia tsy vahiny na mpivahiny tsony ianareo fa tompotany mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankonan'Andriamanitra. Zay zany tsy tatsony le mahavahiny satria efa mpiray amin'ilay fomban'Andriamanitra amin'izay eo amin'ilay fomba mpanahy amin'izay fa tsy lay. Azoko hoe dia ntianao tenenina zany hoe afaka mitandrina le didy folo amin'izay le jentilisa. Fa efa niala le soratana ny didy. Tsy ohatrany mamatimatry tena ihany ve zany teninao zany hoe sady tandremana ny miala inona ny tena marina. Ka tsy za akory ny manambara an'ilay izy fa tsika mety tsy mahazo ny hevitra ny soratra masina. Zay le nahatonga an'i Jesosy ny teny manao hoe mahadiso hevitra anareo tsy fahafantarinareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra. Eto izy zany efa hazavaiko mihitsy le soratana ny didy hoe tany amin'ilay teo amin'ny tanin'ny Israely zany dia vahiny mihitsy ianao filaza ny jaintilisa atao. Fa rehefa tonga Kristy zany famonjena an'izao tontolo izao ilay raha ny hampanaiky-kezina anadiovana ho afaka amin'ilay fahotana izay dia lazain'ny apôstôly Paoly mazava mihitsy fa tsy le teninao mantsy no iverenako hoe nareo mitandrina an'le didy le profomenao indray mandrava an'le didy dia eo mihitsy zany tena hoe filoha tanteraka hoe tsy azo mihitsy le fanazavana. Ka fa tena nanapirofono azafady tena nanapirofono tena hoe misongadina teo mantsy deo amin'le sabata hoe ka zay le sabata fotsiny neneno le ina moa le manina mahavelona moa izy ianao le lalàna fanana iny ihany no iny ihany ny rava iny ihany ny esorina iny fa le didy folo rehetrarehetra
nomenao nefa na Kolosiana na Efesiana ndraisiko daholo moa le izy teo dia tena tsisy idirany mihitsy fa tena hoe miala daholo le soratana ny dity dia eo le tsy mazava kely tsy haiko raha azoko le zavatra tianao ambara fa izaho mahazo an'le izy fa ianao tsy mahazo izay le napetrako teo amin'le hoe tao amin'ny Israely zany a dia vahiny no filazan'izay ntilisa tao dia noho izany a rehefa le jaintilisa vahiny reo a izay le tsy maintsy mifirana koa reo hitandrina n'le lalàny Mosesy zany dia manao ohatra mifanao ny Israely ihany kio reo izay le izy hoe samy tsy mandrehatra afo satria samy tonga teo amin'ilay tany Kanana teo amin'ilay tany tondra-dronosy tantely dia ahoary ataontsika hoe rery zareo zany loha le resaka eto e manahoana indray nefa le hoe tsy azo entina ivelan'ny Israela ny dity folo zany a fa zanaky ny elo indroa-lavitra izay mampianatra an'izany ianao nefa n'izany eto a tena mivoy an'le izy mihitsy ty amin'ny hafa firenena ianao nefa tsy tafiditra tamin'le vahiny tamin'izany fotoana izany zavy sotomokary aloha ilay izy dia tonga dia ho azontsika amin'izay hoe tena tsy tandremana marina ve le dity folo andehantsika andray amin'ny jauna voalohany ary aloha jauna voalohany toko faharoa dia ny andininy fahatelo ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny tandremantsika ny didiny izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary marina tsy ao anatiny eo aloha zany hoe samy milaza malala an'Andriamanitra daholo na nyjaintilisa ratsika zao na mahita lalany mivavaka eny an-tendrombohitra ary izay koa mahalala an'Andriamanitra ozy fa mampiavaka azy zany hoe le tena mitandrina ny didiny iny le mampiavaka inona le didina sy n'Andriamanitra hotandremana le mpanao ny lanitra sy ny tany zany dia izay le nametrahany an'le zay rehetra milaza fa malafantatra an'Andriamanitra nefa tsy mitandrina ny didiny ozy dia mpandainga ary marina tsy ao anatiny dia amafisiko amaranako ny zay fa azoko azay azoko zany profo menao zany hoe hitandremana le fa enao le nitarika le profo hoe mifandravana mihitsy ny mahagaganao hoe enao hoe mitandrina nefa misy ravana dia eo mihitsy zany mahagaga kely ana eny tompoko eny madamy Siria anazy zay le amafisiko anatiny hoe tsy mihoatra an'izay voasoratra mihitsy fa ao zany no anambarany anazy dia mamerina foana ihany a zany hoe lay jaintilisa tao zany tao amin'ilay firenen'ny Israely tao dia ny forana tsy maintsy natosina nitandrina ny lalàny Mosesy ohatra ny fanaon'ny Israely fa rehefa zay mahatonga ny Jesosy ny teny tany amin'ile nengatsika tsy hivavaka eo an-tendrombohitra intsony na any Jerosalema intsony zany hoe tsy any Jerosalema intsony zany no hitandremanao an'le didy ohatra n'le fanaon'ilay Israely fa hitandremana anazy aty ivelany satria Jesosy koa araka ny Jaona toko fa 10:10 tasika raisitsika ny Jaona toko fa 10:10 dia andray an'ilay Korinty ihany tsika rehefa avy eo dia mino angamba fa tokony efa mba hisy voaray kosa ao anatiny Jaona toko fa 10:10 ary ny amin'i Jesosy zany nitandrina ve izy sasy nitandrina Jaona toko fa 10:10 andiny fasivy tahaka ny tiavako ny ray no nitiavako anareo mitomera amin'ny fitiavana ianareo raha mitandrina ny didiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko tahaka ny nitandremako ny didiny raiko sy ny nitoerako amin'ny fitiavana eto zany manam-pirofo hoe nitandrina n'ilay didiny ray ny Jesosy satria zanaka izy dia izay ny anaporofonay an'le izy hoe tandremana mihitsy ilay didy folo satria nanaraka an' Jesosy zay izy mitandrina n'ilay didy folo araka io voalaza ny Jaona toko fa 10:10 andininy fahasivy io ijeren'ny apôstôly Paoly raha maranako azy ny Korintianina voalohany toko fa 7 andininy Korintianina voalohany toko fa 7 teny andininy 7:10 zao vaky ny teny tsinitsinina ny famorana ary tsinitsinina ny tsy famorana fa mitandrina ny didin'Andriamanitra no izy izay angamba tompoko ny
fanazavana zany mbola tsy mahazo an'le izy tsara mihitsy efa le izy moa itoy ihany rehefa vo afaka mbola manitatra ianao fa satria sy averika any hoe tsy azoko amin'izy hoe tena miraradraraka be le pirofo a raha tena mena le fanazavanao zao de tena tandremana le ditivolo nefany a le hitondranao anazy voalohany koa ny ravana le ditivolo de eo mihitsy samy tsy azontsika elana le teny satria samy ao anatin'le soratra masina de tsy haiko hoe noho ny am'izay ve mahatonga anao hoe sady mandrava nareo zany no mitandrina tsy haiko de eo tsy mazava tsara an'le fototra le hoe nareo tsy mitandrina ditivolo a nefa nareo koa mandrava an'le ditivolo a de rehefa tena hoe ataoko manazava ianao de le pirofo entinao nefa le mitandrina foana de somary maizina kely amiko faharoa ihany koa laza ianao mahakasika ny resaka hoe fanatitra sy ny sisy nefa ny anisan'ny ataoko hoe angambany hoe tao am'le fanatitra mihitsy ny pirofo nahitana an'le inona moa faravan'le ditivolo raha tena hoe zoina fa saingy ny resaka sika isanao zany misy fetra de avy eo nefa ianao afaka miratirape an'izay fa niverenako kely hoe maninona no ny teny ianao teo rehefa nanontany aho hoe inona ny nahatonga nareo samy teny fa nareo a jesosy nareo a tsy mampanota fa jesosy nireo fiangonana hafa kosany a de manaiky zareo fa manota fa ny nareo zany no tsy manota intsony de niteneninao moa teo hoe raha ireny olona niakatra teto reny a de mitandrina tsy mivavaka sabata zareo reny fa nisy nefa ny hoany mivavaka ihany de le sabata indray ozy ianao tsy mitovy fitandremana azy any am'le sabata ve zany ny fandrafetana an'le hoe manota sy tsy manota ka ny zavatra misy zany zao de izao hoe zay rehetra tsy nakato zany fa nanohatra de zay no atao hoe mpanota de hijeritsika satria nareo manamafy hoe manota jesosy sy ny zay zavatra niakatra teto zany de zay ame verse aloha zany manamafy ka fa le vahiny teto zay ary de raisika re aloha ny jauna zany mba hoen'ireo vahin'ireo koa hoe nanota arabe jesosy jauna toko fahavalo jauna toko fahavalo de ny andininy fahaenina amby efapolo izy aminareo moa mampiseho aho nanota zay zany lay zavatra fantaneto satria reo jiosy reo mantsy rehefa nahita ny zavatra nataony satria tsy nino an'le fampianarana izy de nitoeriny le fampianarana de zao hoe lazay fa mpanota izy mofatsy ny lohan'ny Belzaboba no amohan'le iny demonisy ny sisa sy ny sisa araka ny
matitoko 12 dia fifandirana zany ohatran'izao zavatra misy ankehitriny zao hoe lasa mifanditra amin'le fampianarana sy ny sisa dia zao hoe jiosina nilaza azy mihitsy hoe mpanoty ianao sy ny sisa ohatran'izao dia io izy lanapirofo zany manao hoe izy aminareo ary mampiseho ny tenako fananota ozy izy aminareo no milaza fa nanohatra an'Andriamanitra izy aminareo no milaza fa tsy nakatony didin'Andriamanitra raha ohatra alaitsika kaiky zany le izy dia hoy Jesosy eto amin'ny 4:20 eto manao hoe 4:20 koa izany no nilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ihany nareo raha tsy mino fa zany ho izy zany hoe reha vao tsy mino ilay fampianara mihitsy zany le olona na iza na ile olona taloha na isika rehetra dia maty amin'ny fahotana satria nanina le fanatitra tao tsy nafaka fahotana ozy ny apôstôly Paoly any amin'ny Hebreo naninona ihany koa ilay mpisorona tao tsy narisy an'ilay fahafatesana koa ilay mpisorona tao ka izay le izy hoe faty amin'ny fahotana ihany zany rehefa tsy mino an'ilay fampianaran'i Kristy dia izay le izy hoe hivavaka amin'ny ray amin'ny fanasy fahamarinana amin'izay zany fa tsy hivavaka araka ny nofontsony. Dia fanontaniako manaraka to dia ilay fanontaniako moa zany alefako fa ny mpiaino moa mihaino amin'ny valiteninao ny fanontaniako manaraka indray hoe maninona zany nareo satria saika izay vahiny tonga teto aloha nasaina avokoa dia nareo zany hafa kely to dia niakatra teny amin'ny RTV HFF misy teo studio dia fanontaniako amin'izay hoe maninona zany tsy le enao manko mitazona hoe Jesosy zany tsy manota ny miaraka aminy maninona tsy le milaza fa manota Jesosy ny miaraka aminy no nandehananareo fa aty amin'le milaza ihany koa hoe Yahoshua tsy manota no nandehananareo nefa nareo zany efa hoe tsy manota satria raha misy zany tokony mahasaroto indrindra nareo aloha zao dia hoe enao miantso Jesosy maro koa raha fivavahana hafa miantso Jesosy enao nefa miantso Jesosy samy teny fa tsy manota ianareo fa reo Jesosy hafa kosa milaza fa izay dia mpanota tsy mendry dia maninona aloha tsy tonga dia tany no mba nijoroanao hoe aza atao an'izao le Jesosy fa ny Jesosy tsy mampanota maninona tsy nanatonanao zany zareo reny fa avy hatrany dia hoe aleo za nantona any amin'ny Yahoshua nefa ny ao amin'ny Yahoshua fa hoe tsy manota. Mankasitraka amin'ilay fitenenana izahay aloha zany tao amin'ilay fandaharana mazava be niakarany zareo teto tsy nanaraka an'ilay fandaharana fa ny ambasadeurany Yahoshua Samson Edouard no nanamafy sy nanizingizina retany ho ren-danitra fa dia voly le Jesosy dia voly ilay Jehova ary izay mivavaka aminy dia tsy afa-pahotana fandaharana fampianarana fa 3:20 ny tena nanamafisany an'io fa izay zany teto tsy naheno mihitsy aloha hatramin'izay hoe romopira ny teny hoe dia voly Jesosy na dia voly Jehova na tsy nare an'izay zay fa raha nare zany zay dia nanantona azy ireo ary tsy nare zany ianao ataontsika indray hoe zay ny antony fa matoky kosa nareo niala tamin'ireny fody be rehetrarehetra ireny fa tsy nijanona tany tsy izy zany niany dia inona zany ny ohatrany hoe zao ny ambasadeurana Yahoshua zao mafantatra hoe tsy izy le zao dia mahitsy izy hoe tsy izy io satria izy zao ary tena tenenina izay ny nataony hoe nasaina mihitsy zareo niakatra teto dia niditra fandaharana zareo fa maninona zany nareo to dia andaontsika amorona fiangonana fotsiny aminazy matoa mamorona mafantatra fa tsy izy lory matoa elana dia maninona le tsy izy tsy mba niporofona hoe zao ny mahatsizy anareo fa to dia firomo fotsiny fiangonana saotra indrindra tompoko ny le hoe mahatsizy azy tao amin'ilay fotom-pampianarana tao zany no hitanay hoe tsy marina satria mbola mivavaka any Jerosalema zany hoe le raha fivavahana tany Jerosalema mbola hoentin'ilay fiangonana izay misy amin'izao vanim-potoana zao fa raha fivavahana any Jerosalema koa le 10 mbola tazominareo ka le 10 tao amin'ilay izy izay le hoe nesorina le soratana ny didy epanga zany efa izay le hoe miepanga ho mpanota satria le jaitilisa nampangaina ho mpanota teo amin'ny Israely soloko azy araka le Efesiana ka noho izany zany le raha fivavahana tao amin'ilay miantso Jesosy no tsy mety taminay fa tsy le anarana Jesosy tompoko le raha fivavahana tao no tsy mety satria mbola mangoroka reny reo hitantsika rehetrarehetra hoe fitiavam-bola daholo ny anorenina fiangonana ary zany ange no mampalahelo anay indrindra
satria ny olona zay tsy miezaka mitady an'Andriamanitra dia sorena amin'ny fiangonana misy ankehitriny amin'izao andro faran'izao. Tsy natao fitetiavam-bola dia ny olona zany amin'izao vanim-potoana zao sahirana hiditra fiangonana satria ny pasteur izay manorina fiangonana dia vetivety kely eo dia miliardera sy ny sisa mandeha amin'ny tomobile sy ny sisa. Marontany dito folo io zany moa tsy manao ampafolo kare. Tsy manao re tompoko zay satria zay lay lalan'ny fahotana sy fahafatesana lay fafolo kare. Ie dia fantaniko raha indray ary tonga dia fantaniko ihany moa efa mihoatra ny lera récupéreko ny ianao rehefa avy eo dia fantaniko manaraka indray hoe tenenao hoe any ambassadeur any Auchan amin'ny teny hoe Jesosy zao tsy izy fa ny Auchan no izy, aminao kosa manao ahoana zany le anarana? Le anarana amiko zany dia raha nolazain'ny soratra masina ihany moa zany, izay ihany ny ihany ingaiko amin'ile izy. Andray salamo tsika 7:30 hoe tena zava-dehibe raha ve le anarana sa alay makatony teny ny tena zavatra ilain'Andriamanitra amintsika. Salamo 7:30. Salamo 7:30 ny 2 tapany 2 mivaky toy izao manao hoe fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony noho ny anaranao rehetra. Efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony noho ny anaranao rehetra. Iza zany